Resaka lehibe zany a dia araka fitenentsika teo hoe ino zany a lalàna fivola zay mamaly zany andeha hitahitam-bahoaka amin'ny miteny reny a. Eo zany resaka ara sosialy voalohany hoe jiro sy rano, eo zany resaka hoe mba hampanalefahana ny fiakarana vidim-piainana dia mbola mitoy zany le tsy asiana ela ny vary. Eo koa zany resaka hoe mifambolena ny maromaro nasina kapitalisme, resaka hoe énergie zany dia hoe tsy asiana ela misy koa zany resaka hoe panneau solaire miaraka amin'ny accessoire maromaro zany efa zay anatin'izy itao. Dia manakavy koa zany tsy maintsy misy koa zany entana napetraka aloha zany mba ahafahana koa hoe azontsika vola tsy mahitana ny toe-karena anatin'izy. Isan'le hoe najanona aloha zany dia vita amin'ny labiera dia avao asiana entana dia toetra izy ka tena hoe fanitsika zany dia zotra ny tena hoe fanajana ny fitakiana zany amin'ireny toerana. Nefa koa tsy mitsindry zany tsika ny miseratra tsy miankina anatin'izy satria misera tsy miankina no amena toe-karena ary mbola toerana fidirana miankatra amin'ny fanaovantsika amin'le hoe assise nationale na présidence économique dia atao atoatsy dia mbola isy zany zavatra dia mbola itony zany fanavaozana lalàna io andeha satria tsy maintsy zany izy foana fanavaozana tsika mila hoe atakatra ny toe-karena. Andriamato ministra, inona ny tena hoe antony nahatonga ny hoe tsingoloana isaky ny andininy le zay mihitsy moa zany tena izy hoe lalàna mitetikitokoa zany mahatonga izy tonga aty amin'ny député zany izy dia tsy maintsy koa zany fandinilizy amin'ny tsiprieny satria tsy maintsy zay zany hoe zavatra tika misy mitondra tombontsoa amin'ny vahoaka sa tsy mitondra anatin'izy ary ny député zany no mitena ny vahoaka, izy zany mitondra ny feon'ny vahoaka ary zay mihitsy tonga ny teny hoe alefa dimy zany le izy mba ahafahan'zareo manana fotoana tokoa mandika an'le izy dia hitantsika zany tamin'ny toereny fa maro dia maro ny fanontany atao anatin'le izy satria zany mila fotoana zany le député nanao an'y zavatra zay ary zay zany niendrika antsona hoe démocratie eto amintsika mba tena hoe zavatra avy any amin'ny vahoaka toa zany zavatra lany eo fa tsy hoe koa zavatra tonga dia hipetraka eo koa. Izy zany tsy tena hoe niena be ny izy ary fitenentsika teo koa tsy koa mitondra fanavaozana eo amin'ny lafiny fandalina tsy hoe fandalina mitafy vokatra zany hoe rehefa tsika zany izy tsy hoe zany le vola koa zany lalina ohatr'izay izy fa tsy maintsy zany rehefa hoe ahoana zany fiantraikany amin'ny vahoaka anatin'izy ary tsy maintsy zany lanjalanjaina zany le fandalina amin'ny misy tena isan-karazany satria raha ohatra mantsy tena hoe tena zavatra filatsia ohatra exemple mivavela tanana zany amin'izao fanomboazao aloha zany dia manao zany zay hoe totrina ny vola mihitsy totrina vola ilayntsika io zany mbola fanomboana zany fa rehefa mentana na toe-karena zany sotra ny toe-karena dia arytsika zany mampitombo bebe koa zavatra zay zany hoe tsika zany arakaraka ny fiseretana zany novantsika an'le fandalina ka rehefa zany fandalina mitaky vokatra zany hoe tena misy zany fiantraikany tokoa fa tsy hoe koa reso satria hoe lamany ny vola fandalina. Anisany kely indrindra tokony teti-bola ny ministera izay misana an'le fondation, inona ny anton'izay satria io ny base nyity fitondrana ity le resaka re fondation. Tsy tena hoe kely vola izy io zany tsina mbola vola orina le izy mbola voarofory zany zareo mbola mametraka ny rafitra hoe toranana le izy dia mbola iny zany aloha no menana azy fa azo atao foana manao aménagement zany ny crédit arakaraka ny fisotrany zavatra eo fa tsy hoe iny akory kazaka ny taona olo. Andriamato ministra, tena andrasan'ny mpiasam-panjakana ny fampiarana ny hoe fampiakarana ny karama ny mpiasa izy io ve tena hiatra marina satria mandalo foana tafiditra ao anatiny teti-bolam-panjakana hatramin'izay nefa tsy miatra koa le izy. Amin'ity izy tena hiatra ka tsy haiko tam'toena hoe tam'toena tsisy mihitsy fa tsika zany zay telotona tsy miakatra le izy dia amin'ity zany raha kosa raha miakatra amin'ny fanjakana satria telotona tsy miakatra hiatra le izy. ao amin'ny lalàna Fehizoro laharana faha 2004-007 tamin'ny 17 juin 2004 mahakasika ny lalàna fehiny fitantaram-bolam-panjakana izay mamaritra ny fomba arahina amin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana. Koa dia ezahantsika ny hanaraka izany antsakany sy andavana. Atsangara ny tanan'izay mandany ny tombanezaky ny fidiram-bola sy ny teti-bola ankapobeny fanjakana na ny hoe équilibre général du projet de loi de finance pour 2023. Izay mitsipaka tsy misy izay tsy milazany heviny tsy misy. Koa dia mbaraka fa lany ny tombanezaky ny fidiram-bola sy ny teti-bola ankapobeny fanjakana. Faharoa, asangaro ny tara azafady mbola tsy vita
Atsangano ny taran'izay mandany ny tombanezaky ny loharano sy ny fandanina ny vola kirakira. Moyen au ministère des autres dépenses affectées, hita amin'ny andiny fahadimy, tome 2, annexe 4, 6, 7. Atsangano ny taran'izay mandany. Izay mitsipaka tsy misy. Raha ambaraka fa lany ny tombanezaky ny loharano sy ny fandanina ny vola kirakira. Manaraka, atsangano ny taran'izay mandany ny fitambaran'iraka eo anivon'ny ministère rehetra na ny répartition par institution et ministère hita eo amin'ny andiny fahaenina. Atsangano ny taran'izay mandany amizay. Izay mitsipaka tsy misy. Izay tsy milazany heviny ray. Koa ambaraka fa lany ny fitambaran'iraka eo anivon'ny ministera rehetra. Manaraka, atsangano ny taran'izay mandany ny sorabolany teti-bola amankina sy ny compte manokany tahiry-bola panjakana, budget annexe de l'imprimerie nationale, les opérations des comptes particuliers du trésor, hita amin'ny andiny fahasivy, folo ary raika amby folo. Atsangano ny tanatsika ny mandany izany. Izay mitsipaka tsy misy. Izay tsy milazany heviny ray. Firy? Raiky. Koa ambaraka fa lany ny sorabolany teti-bola anankina sy ny compte manokany tahiry-bola panjakana. Izao ary dia hiroso amin'ny fandanina manontolo ity volavolan-dalàna ity isika. Ny andininy fahasivam-polo ao amin'ny fitsipika anatiny antenimieram-pirenena no ampiaratsika amin'izao fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny ankapobeny momba ity volavolan-dalàna ity izao. Koa izay mandany ity volavolan-dalàna laharana fahaotra 5 sy valana 5 momba ny lalàna fehiny fitantarana vola panjakana fa amin'ny taona 4 ity dia atsangano ny tarana. Izay mitsipaka izay tsy milazany heviny koa dia ambaraka fa lany teto amin'ny tenimieram-pirenena ny volavolan-dalàna laharana izay fandanina ny volavolan-dalàna zay mangatatsika monsieur le ministre na hiresaka raha misy telo tena ambara raha tena lavalava resaka dia afaka mandrosetry anao raha tokony fomba afaka anao raha